miarahaba atsika malagasy rehetra indrindra moa tsika tsaboina am'izao fotoana zao. Marina fa tsy any Madagasikara ny tenako amin'izao zao fa aty Egypte manao mission aty fa noho ny loza manjo ny firenena moa ny malagasy rehetra indrindra fa itsika avy any Toliara dia nanapa-kevitra ny tenaka hanao an'ity live ity ampahery ny vahoaka ny Toliara rehetra zany, vahoaka malagasy rehetra koa na tsy any Toliara avao fa misy koa any Antananarivo, any Dego, any Tamatavy, Fianarantsokotra hatran'izay zavatra zay. Maro koa isika Majunga zay tratran'ity rano miakatra ity. Isika zao moa mahasamy malagasy, misy teny malagasy zay moa miteny hoe tanana avy sy havanana isika zay didina Maharary. Tonga amin'ny fitenenana iny mihitsy tsika hoe tsano atsimo sy avaratra zay tsy mahalena moa no ialofana. Izaho manokana dia misaotra manokana antsika fitoram-panjakana any toerana zay hitako koa aloha nanao ny ainareo tsy ho zavatra ianareo, namonjy ireo rahalahy isanabavy malagasy havatsika iaby tratran'ity loza ny afitsoko ny rivo-doza ity zany hondy. Hondy moa le izy fa miteny itsika baka antsimo any ataotsika hondy. Mankahery atsika malagasy namana rehetra zany, ho atsika rahalahy sy anabavy ho avy moa aho tsy maintsy anatona atsika ampahery koa hitondra zay voarambin'ny tanana hanampina ny mpiarabelona indrindrandrindra fa ireo zay tratra n'ity loza ty. Ao koa moa nareo zay tany aviako anatsonao, henoko hoe manino moa ty tena rava tanteraky tanatsika io, feno rano tanteraky zay moa manatsono azy, sady misy riaky iny eo misy ony lahy iny koa anatin'izay zavatra zay. Zaho koa tsaboina apotiky tanteraky koa moa tanànako ambanimbany any reny indrindra any Beravy tratran'ity rivo-doza ity. Reko koa nareo mba mahavatsy aho zay vaky koa ny dihy de protection iny asiritotsika kembe eny zay koa mba hitenenana atsika hoe mba tsy hipetrapetraky eny amin'izao fiakarany rano zao indrindra fa isika am'ty fiarena ty satria miamiakatsy koa iny raha tsika rano amin'ny raha tsika ty ino anaran'ty tetezatsika iny eo hitako tamin'ny Facebook teo ka tokony hitanjina tsara isika, hitanjina tsika satria raha vao manino moa ty
raha voavaky eo fiarenena anahira manahaky tamin'ny anjo raiky teo iny ngambany izay raha tsy diso ny fitadidiko tany amin'ny 23 amby tao tany nisy ny fahavakin'ny fiarena iny ary nanahiratsika koa Toliara teo izay zavatra zay marina fa ny fitondram-panjakana koa nanome atsika ny hoanareo tsaboina iaby nanome atsika tante iny fa tsy fanomezantsiny koa satria nanino reny tante reny amizao fotoana zao lasa mety tsioky aby satria mafy le rivotra ka zay indrindra tokony ao amin'ny kianja mitafo moa problème atsika ao resaka toilette de mangataka amin'ny fitondram-panjakana amboatra toilette portable angambany hoentina manino ohaty manampy havatsika reo satria tsy jerena hoe mpitondra fanjakana na mpanohitra na ia raiky aby tsika mandro havatsika iaby io la mila mifanome tanana itsika manao tongotra miara-mamindra manao tana miara-mandray manao soroka miara-milanja mba hifanome tanana itsika mba ho maivamaivana amreo havatsika reo marina moa fa tsy mety sy nitapahana jiro tao Toliara tena maro satria maro ireo poto mianjera koa so de hiteraky loza tsy fanomezantsiny zay zavatra zay so de izy koa ilaza délestage non fiarovana atsika io fiarovana itsika havana aby ao anatin' zay zavatra zay ka maromaro avao moa cyclone zay nisy nandalo tao Toliara tao zay nandritra ny tatoato zay fa raiky toy tena hondy toy tena namono atsika mare io manomboko baka antimo any la jusque avaratrany ka eto koa manaitra antsika fitondram-panjakana satria maro lala tapaka amizao fotoana zao maro accident koa amin'iny RN10 reny na RN13 reny na iny RN5 manavaratrany reny na lala mana Dego reny lala mana Mazenga amizao fotoana zao surtout RN7 iny tena hitako hoe maro accident ao anaty zay moa lefa niteneninay foana avy amin'ny fanoherana hoe mba avereno re tompoko mila averina iny fera iny io tsy ilana fahizana zany sady lalam-pirenenareo mamelo tena ao ka ho fantatsika mamelo tena lalam-panorenareo lalam-pirenena lala nasionaly reo ny vola azo amin'io lala io ihany no anamboarana azy fa mahatonga lalan'io potikio dia lasa any amin'ny lasa fanjakana koa miditra antsehatra tokony tany amin'ny banque le izy de miasa ireo mpanjara reo manao any lala tahaka ny taloha fa tamin'ny androny androny Rina Rajoelina ty moa nalainy koa volany fera iny nafinjany tany amin'ny trésor tsy tafavoaka sasy tsika amizao fotoana zao io mba tena tsika mpitondra mahaleo tena tanteraky lalam-pirenenareo ary mahavita tena atria misy vola pehevany zay mpitondra tômôbila rehetra amin'ny alalan'ny gazoaly io fa ny olana de zao fanapahan-kevitsy ny ngay Rajoelina io tsy mety mba miverena anao ngay andriny Rajoelina fanapahan-kevitsy raha mba manana fitiavana kely fotsiny an'io firenena io satria potika io firenena io tsy vitany hoe tratran'izao loza rivo-doza zay manjony vahoaka malagasy zao
fa fanapahan-kevitsy kosa angambany a tsy anao fanapahan-kevitra diso isika fanapahan-kevitra lasa manino moa ty manimba zavatra raha tsy teny fotsiny aho momba ny inona moa ty momba ny kianjany barea fanapahan-kevitra diso ane reny satria lasa vola atsika ndray 77 millions de dollars nefa ny an'olo 40 millions de dollars afaka andraisana lalao iraisam-pirenena sady mitafo ny antsika sady tsy mitafo no tsy afaka andraisana lalao iraisam-pirenena ary tsika perte foana zay mba iangaviko anao kay Andry Nirina Rajoelina betsaka ny fanapahan-kevitsinao mahaperta atsika na iny Airbus iny raha fitadidiko 30 millions de dollars ny vidiananao azy so fait 70 millions de dollars tamin'ny andron'ny président Sarkozy tamin'ny andron'ny Tete Zamita zao le izy namidinao 2 millions de dollars perte 4 millions de dollars atsika am'izany zavatra zany zao ny firenena tena mijaly tanteraka raha io vao manapa-kevitra ianao averina amin'ny fer indray iny hanovana entretien ireo lalantsika reo malaky isika ao anatin'ny 6 mois na ray taona ary fefa vita lalam-pirenena rehetra fa hadiso-kevitra zany tsika tsy aza mifampijery hoe za mpanohatra ianareo mpitondra aza mijery an'izany tsony potika le firenena ho maty ato tsika mianakavy raha ohatra ka tsy mahay mifampijery mba miangavy anao avereno iny zavatra iny avereno tahaka ny taloha satria vola azotsika hoa amin'io fera io zay peheva zay mividy gazoaly rehetra mahavita lalana tamin'ny andronao nalainao le izy vokatsy nandritran'izay ny tantananao an'ity firenena ty zay tena tamin'ny andronao potika ny lalana ka zay no mba iangaviko atsika hoe sady hiara-faty atsika mianakavy rehetra mba jerena satria zaho ane aza mieritreritra anay mpanohatra hoa zahay mitondra ny olona rehetra mitena zahay tsy mitondra solution zahay ne mitondra solution fa tsy mihaino ngay Rajoelina solution zany vaolana zany mba miangavy aho hoe avereno ifereo fa potika ny lalam-pirenena rehetra satria vao maika mampahantra atsika mialafo ny sarandalana mialafo ny entana rehetra ao anatin'izay zavatra zay zay tenena koa zay zavatra kitinao ngay Rajoelina matetiky simba daholo na lo na very aza na koa am'izao fotoana zao zavatra nataonao mahaperte atsika iny zao Airbus iny 30 millions de dollars ny vilianatsika azy raha roa izy zany 60 millions de dollars very 4 millions de dollars atsika fanapahan-kevitsy tsy voaeritreritra nefa 2 recteurs no Airbus refa tsy na français fa tsy mampiasa azy tsika niditra fotsiny tao anatina zay tsy ampiheverana akory de io ny tsy volany ngay Rajoelina mipehany fa volantsika malagasy rehetra io zao namboatra ny barea ianao 40 millions ny an'olona président Amady mitsy ny tena zay 40 millions de dollars mamboatra azy ny anao 77 millions de dollars sady tsy mitafo no tsy niekeny kafy perte foana tsika tena azy eritserety na mpanohatra androany azy eritserety na mpanohatra fa mba raiso re tompoko mba raiso re tompoko le jereo fanapahan-kevitra tsy anao ny mipehany fa taranaka faramandimany amin'ny pehany io tena marina raha mijery perte io zao fanapahan-kevitra momba ny jiramahy 4 millions de dollars re tompoko landa perte atsika tahaka an'izao tsika fa niaina tsara nisy ny saofoka tsy volobe ana 1000 milliards presque 200 millions de dollars isa taona perte
masa ianao fa tsy perte zany 200 millions de dollars zany 250 millions de dollars ianao arany tena 250 millions de dollars perte atsika amin'ny jirama vola arina foana mba nahafahantsika nampitombo karama zany zavatra zany karama mpanjakana natombotsika tsy haiko hoe taloha moa natao indray mandeha ihany anao mitombo karama depuis 7 ans ketsarinao zay numéro 13 moa ianao tamin'iny de nataonao 13%. Fa ianao numéro 3 teo tsy mampanina ataovy 3% tsy manina mba hitombo ny karama mpanjakana fa tena perte atsika ka lasa za koa miresaka zavatra tsy ingay andro radio la betsaka loatra vola very tena marina betsaka loatra vola very zay fanapaha-kevitra manary vola foana fa tsy anaty eritreritrinao raha zay enao mitantana ty fireneny ty aza dinona fa misy ain'olona ao zao a firy moa volan'olona very am'ireo very asa reo mba eretreretra zay zavatra zay ka tsy ho lava resaka tompoko androany fa zay ihany zavatra tiako zaraina amitsika vahoaka malagasy hoe mandalo fotoatsaro atsika aza isina hoe resaka politika ty zavatra ty na politika mpanohitra na politika mpomba mila tena manao tongotra miara-mamindra atsika tana miara-mandray soroka miara-milandra andeha no anampy reo hava atsika reo fa maivamaivana le izy raha iarahana tena maivamaivana le izy za manokana anampy ny mpitondra fanjakana antoerana any Tuiliarany raha azo atao fanampiana zany zavatra zany amonjena an'ireo olongo reo satria moa zao député ny Tuiliara voalohany raha vao tonga any tsy maintsy hijery mamanga atsika tsiraray avy tsy mafy loatra le raha misy atsika kita sambo hotain'Andriamanitra re tompoko vavako atsika iaby mba tsy anahy mba tsy hisy loza koa mba herendoza atsika sotra tompoko